Any indray tsika dia tondram-bavaka any fianakavian'ny fi zany. Ny olana mahazo azy ireo dia misy fahasahiranana tokoa satria ny totongana ny fiainany araka ny voalazany ao. Ary izy manokana koa dia manana tsy fahasalamana hany ka tsy maharaka ny eo am-pelantanana ny vadiny irery sisa no miasa ka trar-pahasahiranana izy ireo amin'izany fotoana izao. Koa andeha hoentintsika mivavaka ary izany mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao mandrakariva izahay noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao izay atobaka ao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Misaotra izahay satria menao izao fotoana izao indray mba ahafahanay mifampitondram-bavaka. Tsy tanteraka anefa izay Jesosy mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Ka raha hanonona izao vavaka izao Jesosy dia mba hoenonao eo anatrehan'ny seza fiandriananao any izao vavaka izao. Ankehitriny Jesosy dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny fianakavian'ny fi izay tra-pahasahiranana tokoa amin'izao fotoana izao. Toa mitotongana tokoa ny fiainan'izy ireo ary na izy ireny mpianakaviana koa ara dia mandalo tsy fahasalamana, tsy maharaka ny eo-pelantanana. Jesosy eo izany zavatra rehetra izany dia tsy voavahanay tokoa amin'ny maha-olombelonanay fa hoentinay eo anatrehanao kosa izany mba hidiranao an-tsehatra ka mba hanomezanao vahaolana ho amin'ny fiainan'izy ireo. Ianao nilaza fa mihoatra no mitsintsina ary izahay, nitsintsina ary ianao Jesosy eo maika fa izahay asan'ny tananao. Koa midira an-tsehatra ianao Jesosy mba hiamanokana ny fianakavian'ny fi ary ianao anie no hamany olana rehetra Jesosy, hanome izay sahaza azy ireo, izay ilainy izy ireo eo amin'ny fiainany dia mba homeo azy ireo izany Jesosy. Meo azy ireo ny sakafo sahaza, ny vola izay hoentiny karakarany ny fiainany. Eo ihany koa mety ho fitsaboana izay ilain'izy ireo Jesosy eo dia meo azy ireo izany satria ianao dia mahay zavatra rehetra. Ianao no Andriamanitra mahay fahagagana ka aoka mba tsy iraviravin-tanana izy ireo eo anatrehan'izao fahasahiranana izao fa hiantoraka tanteraka eo aminao. Mampitomboy hatrany Jesosy ny finoana izy mianakavy ka tsy hiala aminao izy ireo. Jesosy eo enganenao mba hamindra fo amin'izao fianakaviana izao ka hijery manokana ny fiainan'izy ireo. Jesosy eo omeo azy ireo tokoa izay ilainy satria tsy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Ka mino izahay fa na dia mbola tsy nanonona izao vavaka izao ary izahay dia efa niaino ianao ary efa vononao tokoa ny valim-bavaka tsara indrindra avy aminao. Ka dia fisaorana lehibe hatrany no atolotra ianao Tompo satria tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.